Enisaucanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antungucao Izai pianacao Kuambitenenare Jesu malalo Izai iainucalanao Kahirote nyavyaminao Ituecabecakao ampunaya Kuambitenenare Jesu malalo Izai iainucalanao Kahirote nyavyaminao Ituecabecakao ampunaya Irote nyavyaminao Ituecabecakao ampunaya Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity ampifaliana ihany koa no andraisana anao isa-tokantrano amin'ity fotoana manokana ity. Alohan'ny diratsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindra-danitro, iranay izay tianay io, isaoranay manokana ianao izay mbola manome anay tombontsoa indray amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izay mba tsy handalo fotsiny any eny ny teninao, fa atoka anay ho amin'ny fahamasinana trany, ka naika anao, atoky anao, ary ihany koa hijory vavolombelonao naiza misy anay. Tononona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fahaverezana karazany anankiroa. Fantatry amin'ny hoe fanoharana ny amin'ilay zanak'adaly ity fanoharana ity, kanefa azo atao tsara ny miantso azy ihany koa hoe fanoharana momba an'ireo zanak'adala. To samy hafa tokoa izy roa lahy reto raha jerena ivelany, saingy manana toetra itovizana izay manaitra tokoa izy ireo. Zanaka mahatoky ilay zokiny izay nanombo ny rainy, na dia efa nandao azy ilay zanjiny. Rehefa nandreny lanonana nandraisana ny fiverenan'ity zanjiny anefa izy dia nandatsy ara-paly amin'ny olona. Nisafoky ny atezerana izy, nandao ny lanonana ny rainy ka mba hanazava aminy, kanefa mareo ny fijerijerena anao indro zay elizay no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha kory azy, nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanak'osy mba hifaliako amin'ny sakaizako. Nahatsapa tena ho nananjo sy ambony ilay zokiny noho indreo taona nanompony andrainy. Izao no navaly indray ny anaka, ianao eto mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako. Indrisy fa tsy tsapan'ity zokiny ity ny fifandraisany azony izay nisotrahany nandritra an'izay fotoana izay. Indraindray koa isika ao anatin'ny fivavahantsika tsy mahatsapa an'ireo fitahiana izay natao antsika. Tsy nikony tamindray ny toy ny zandry n'ilay zokiny, saingy nitondra tena toy ny mpanompo. Tao an-tsainy dia toy ny fifanarahana ny fifandraisan'izy ireo. Izao no manko ny eritreriny hoe nanompo ianao ahako noho izany mendrika andray valosoa. Dia toy izany koa no nokasain'ilay zanjany rehefa niverina izy. Samy diso fandray ny fifandraisana tamin'irainy izy ireo lahy. Samy naniry ny harena sy ny toeran'ny rainy izy ireo. Ny anankiray niezaka nanatratra an'izany tanjona izany tamin'ny fandaozana ny rainy, dia ny anankiray kosa niezaka nanao an'izany tamin'ny fijanonana teo aminy. Fahaverezana karazany roa no nasehon'i Jesosy. Afaka miala sy manohitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalotom-pitondran-tena na ny tsy fivavahana isika, kanefa afaka manao an'izany koa na mitondra tena tsara sy mivavaka tsara aza fa tsy manana fifandraisana manokana aminy. Matetika ny fahotana no voasaron'ny fanamarinan'ny tena. Indrisy anefa fa kristianina maro no manao tahaka an'ilay zokiny ao amin'ny fanoharana. Tsy azontsika atao ny miaraka amin'Andriamanitra mba ahazo an'izay ilayntsika fotsiny.
tsy maintsy mahalala azy sy manorina fifandraisana aminy sika tsy noho ny tombontsoa raisitsika ny tokony akatoavintsika an'Andriamanitra fa noho ny mahaizy azy mora hita ny fahotan'ilay zandriny ary asehon'i Jesosy ny fahotana ary ny fanavotana izay miasa ao amin'ny fiainana. Velan'i Jesosy hisaintsaina koa isika momba n'ilay zokiny tsy fatatsika na nanaiky hiaraka ilanonana ihany izy noho ny farany. Io fiafarana manjavozavo io dia manambara ny antso izay alefan'Andriamanitra amintsika tsirairay mba ho avy ara-paly. Tokony hampandiny tena antsika izany tantara izany ary ihany koa akalesina mety ao anatin'izany tsika tsirairay avy. Indraindray tsy mahafaly atsika no mahita ny hafa ohatra ny tahian'Andriamanitra kokoa mihoatra atsika indraindray satria niverina ao ambala izy. Indraindray tsika ohatra mitady tambiny amin'Andriamanitra be noho ny hafa mihitsy koa aza. Enoko fa izany ten'Andriamanitra izany fa tsika manitsy ny dia ary koa manavao mandrakariva amin'ny fomba fisainana. Vavaka isika lilanay tsara an'izan-danitra mbola misaotra anao ny amin'ny teninao dia mangataka aminao izay tompony eo ny fahendrena avy aminao hanana fomba fisainana vaovao ary ihany koa hanana fanajananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.